Amin'ny kafaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidihana ny tokantranonao amin'ity alahady ariva 20 volana aogositra ataona 2024 ity atao anatin'ny fandarana mahery eto amin'ny fahitalavitra matv-nao fandarana mahery tony mazatra izay mitinana anao ireo vaovao misongadina eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity indrindra afa tamin'ity farany herinandro ity zara roa mazava tsara ny fandarana amin'ity ariva ity eo alohan'ny vaovao makasika ny tontolon'ny baolina kitra eo ihany koa ny vaovao makasika ny lalao afrikanina nandeha amin'ny 12 atao atia Rabat Maroc araka izany dia mivantana avy atia Rabat Maroc ny fandarana mahery amin'ity ariva ity Jacquino Rakotomanana no eto amin'ny fanolorana manasanao ary anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Hoentsika manomboka ny fandarana ary dia iresaka makasika ny tontolon'ny baolina kitra isika satria dia totosa tany faty mangily Tuiliara tany ny fifidianana izay hompitantana ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra tamin'izany moa nahafantarana fa dia lany ho filohan'izany federasiona malagasy ny taranja baolina kitra izany Iarzaka Rabekoto Raoul mpifidy izany hoe ligue paritra misy 12 no nanome fitokisana nyity vaovao ity resiny teo amin'ny fidinana faharoa izany hoe teo amin'ny famaranana kely ny kandida Eraso Marmak tamin'izany fifidianana natao tany faty Tuiliara izany avato 7 no azony Eraso Marmak tamin'ity fidinana faharoa ity mamitina ny zava-misy tany Tuiliara tany ary ny namana Norbert Rakotomalala. Totosa teto Mangily ifaty tato anatin'ny komina Belalanda omaly asabotsy ny fifidianana izay filohan'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra. Andriamatoa Arzaka Rabekoto Raoul no ny antefan'ny safidin'ireo filohan'ny ligue paritra hitantana ny baolina kitra mandritra ny 4 taona. Ato misy 12 no azony Andriamatoa Arzaka Rabekoto Raoul raha fitony Andriamatoa Eraso Marmak teo amin'ny fidinana faharoa. Teo amin'ny fidinana voalohany dia nahazo vato 7 Andriamatoa Raoul Rabekoto Arzaka, 7 ho an'Andriamatoa Eraso Marmak, 9 ho an'Andriamatoa Nepatraiky Rakotomamonjy. Tsy misy nahazo vato kosa Andriamatoa Doda Andriamiasasoa sy Andriamatoa Bibila. Tsy nisy araka izany ny nahazo ny Antsasamanila teo amin'izay fidinana voalohany izay ka tsy maintsy niditra teo amin'ny fidinana faharoa. Tao amin'izay fidinana faharoa izay no nandafavoaka an'Andriamatoa Arzaka Rabekoto Raoul ho filohan'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra. Voafidy omaly ihany koa ireo komity fanatanteraka miisa 10 ka isan'izany Andriamatoa Razafimamonjy Jocelyn Alberto nahazo vato 17, Rarmino Mario Rosario nahazo vato 12, Leymain Alexandra nahazo vato 12, Ravelo Arson Eric Hervé nahazo vato 14, Natenaina Lucien Luc nahazo vato 12, Andrea Tsiolona Sandrine Michel nahazo vato 12, John Arso nahazo vato 10 ary Randria Manapso Alfredi nahazo vato 10, Randria Misamainana Niri Justin nahazo vato 10 ary Victorien Andria Masy nahazo vato 6.